Iresaka ny vaovao politika kosa sika satria dia ny zoma ho avy zao isany hetsika anoerana ilay hetsika etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey ity rodibe ho an'ny fitoniana ity hoy ny mpikarakara izany dia nazahoana lalana tamin'ireo ambaratongana fahefana samihafa teto amin'ny firenena. Araka izany dia efa mitaona etsy akoron-drano ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny andro ny zoma io. Raha antsika ny tato-baovao. Anatanteraka hetsika Andalambe ho fanoerana ny fisian'ny hetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny vondrona politika malagasy mijoro miazo ny ara-dalàna izay ivondrona ny fikambanana 9 ary antoko politika 12. Rodibe ho an'ny fitoniana no anaran'ny hetsika ary eny amin'ny kianja fanaovam-baolina akoron-drano no mifanome fotoanan'izy 12 Jona izao ity vondrona politika ity miaraka amin'ny mpanohana azy ireo. Ho an'ity vondrona politika ity dia efa nisy ny fifanarahana politika ary tokony avela hiasa malalaka ny gouvernemanta tsay. No nirivotra amin'ny safotifoty eto amin'ity firenena ity zahay ampo politika distoerana amin'ny nataon'ny sasany ka manakatso ny administration sy ny raharaham-pirenena tokony izotra amin'ny atsakany sy andavany. Noho izany manao fanambarana izay malagasy mijoro ataonay retany ho ren-danitra fa tsy azo ekena tsony fanakatsakanana ny raharaham-pirenena eto amin'ity firenena ity. Efa tafatsangana ny gouvernement consensus na PM consensus izay izorana ho any amin'ny fifidianana arak'izay voafaritra ny lalam-panorenana dia manao fanambarana izahay ataonay retany ho ren-danitra fa hidina Andalambe izahay amin'ny zoma ho avy izao amonjy ny kianja fanaovam-baolina eny akoron-drano ampitan'i Jesosy mamonjy satria hitanay fa mizotra makany amin'ny tsisitsony ny ataon'ny sasany ankehitriny. Izay fitakiana izay efa napetraka dia efa tanteraka ankehitriny ny 90 isanjato teto amin'ny tany sy ny firenena. Ny 90 isanjato dia trininy efa samy ao anaty gouvernemanta daholo ny solotena an'ireo solom-bavam-bahoaka izay mandrafitra ny anterimeran-doholona ankehitriny. Nilaza ny mpitarika ny malagasy mijoro miazo ny ara-dalàna fa nahazo alalana avy amin'ny préfecture de police ny hetsika totosain'izy ireo ny zoma izao ary tsy tsahatra izany raha tsy tapitra ny hetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey Analakely.